Taorian'ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra ny Premier ministre teo aloha Andriamatoa Jean-Omer Bergix sy ny Premier ministre vaovao Andriamatoa Kolo Roger dia samy nilaza ny mpanao politika fa dia miandrandra ny filaminana avokoa izy ireo miandry ny fandraisana andraikitra aingana amin'ny Premier ministre vaovao ary ireo mpanao politika ireto. Ny zavatra andrasako amin'ny voalohany aloha ary fantatra fa zavatra fananany dia ny rigueur ny amin'ny fitantanana firenena ohatran'izao indrindra firenensika izay vao niala tao anaty crise zao ilana fahamatorana izay rigueur suisse ananany izay no veriko hoe ampiariny eto amin'ny Madagasikara ampiarany fitondrana ny gouvernemanta amin'ny lafiny rehetra na amin'ny fanendrena ny membre gouvernemanta ny fanaovana ny ekipa ary indrindra fanatanterahana ny programme izay resahany reny fanatanterahana ny vision ny président de la République izay resahany reny veriko fa manany ilaina amin'izany izy hanatanterahana an'izany. Ny zava-dehibe androany aloha dia voatendry ny Premier ministre vaovao voapetraka ary voapetraka ofisialy androany arabaina manokana matoky sy manantena fa tena andeha amin'izay any amin'ny lalan'ny fampandrosoana izay niandrasantsika malagasy ary anisany tena hoe raisina anjara tamin'izany fitolomana izany mba hitsinjo sy hijery ny vahoaka malagasy izay no andrasan'ny vahoaka malagasy ny resaka antoko politika izany fitaovana izany natao andraisana anjara ny raharaham-pirenena. Ny zavatra iriny angambany izao dia ny fandraisan'ny olon-rehetra andraikitra mba ahafahantsika hitondra ny Madagasikara amin'ny tsaratsara kokoa ary hialana amin'ny reny olana maro isan-karazany tamin'ny crise reny. Ny andrasana angambany dia ny hisian'ny fomba fijery vaovao hijerena ny reny faritra izay mitoka-monina izay adino teo aloha satria raha ny ohatra fotsiny raisiko tamin'ireny fanaovana nyreny hôpitaly manara-penitra reny tany mainty rano ny resahana an'izy reny fa na briky ray tsy hita. Izy aloha tena nafaly anany ka marina Premier ministre ary izaho somary tsy tena nanampo hoe Premier ministre nanana vision ngeza be tena nafoka ny programme nasan'ny président ary raha le programme nasany velabelariny teo tena mahavelo-panantenana mihitsy raha za manokana tamina candidat présidentiel dia mifanaraka misy projet de société ako le izy.